Tafiditra ao anatin'ny paikadin'ny fitondram-panjakana malagasy ny tantanana maharitra ny harenan-dranomasina Olovoanjafy. Zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy sosialin'ny Madagasikara ny toekarena miankina amin'ny ranomasina, izay anisany lahara-pahamehana ho an'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny zono ihany koa. Hatramin'izao anefa noho tsy fahampian'ny fitaovana dia mbola tsy tomombana ny fitantanana ny harenan-dranomasina amin'ny fomba mahomby eto Madagasikara. Fiaraha-miasa izay natao sy ny androany izany tamin'ny firenena malagasy sy ny firenena japonais dia ny fanoloran'izy ireo andreo lay sambo patrouilleur moa izany intercepteur rapide na vedette rapide ny ahafantarantsika azy dimy izay ho ampiasain'ny centre de surveillance de pêche eto Madagasikara. Fantatritsika fa tena tsy ampy ny fitaovana eo anivon'izany centre de surveillance de pêche izany mba ahafahantsika mametraka ny fiarovana an'ireo sisin-dranomasina eto amintsika, indrindra manoloana ny jono izay tsy manara-dalàna sy ny jono izay tsy araka ny tokony ho izy izany ireo ilay mpijirika, mpanjono mpijirika, satria amin'izao fotoana izao dia roa ihany ny sambo ananany centre de surveillance de pêche ary efa nahazoazo taona izy ireo. Ny fahatongavan'ireto sambo dimy reto izany dia tena manamafy tokoa an'izay fiarovantsika ny sisin-dranomasitsika izay araka ny tenin'ny ambassadeur teo moa izany dia isan'ny zavatra lehibe tokoa ny économie bleue na ny toekarena miankina amin'iny ranomasina iny na ny ao anaty ranomasina izany na ny ambany ranomasina na ny ambony ranomasina ka isan'izany ny fiarovantsika ny razan'ny rano satria tsika dia nosy manana sisitany lehibe. Natao ny 12 janoary 2024 teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny teny Anosy ny fifanaova-tsonia teo amin'ny ambassadeur japonais Yugoshi Yoshiro sy ny ministry ny raharaham-bahiny teny Razanarivelo izay inatrehan'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny zono Andriamatoa Ranarivelo Lucien ny amin'ny fandraisana ireo vedety aingam-pandeha miisa 5. Mitetina 7 lafitrisa ariary ny vola nomin'ireo gouvernemanta japonais ary maimaimpona izay nafahana nahazo ireo sambo aingam-pandeha miisa 5 ireo ary eo aparetaka amin'ireo seranat sambo fanjonoana 5 voalohany dia Diego Soares, Mahajanga, Tomasina, Fort Dauphin ary Toriary izany.